Mbola makasika izay baolina kitra izay ihany fa iresaka ny Bariany Madagasikara isika teraka resaka tetsytero ihany koa ny resaka tsy fandraisana anjara ny Bariany Madagasikara amin'ny COSAFA Cup tamin'ity androany ity dia nitondra fanazavana manokana ny tale teknika nasionaly Jean-François Debon izay nanazava fa noho ny fifanindrina eo amin'ny fedinan'ny tompon-daka nasionaly sy ity fifaninana ity dia izay no antony tsy nandraisan'ny Barea anjara. Fantatsika fa niovany programan'ny CAF nanomboka amin'ny titona ity zany hoe tsy maintsy vita amin'ny faran'ny volana mai championnat rehetrarehetra aty Afrika ny anisan'izany zany ny antsika ka mbola mandeha zany zao ny championnat antsika zao satria ny antsika ny tsy manao ohatran'ny taloha fa ane kalendara izao zany nanenjika antsika isaka ny alahady hitantsika zao fa misy compétition foana ka amin'ny le 16 juin voatapitra ny championnat antsika eto ny ohatran'izany koa le 2 juin ny finale ny Telma Coupe noho zay antony zavatra zay dia tsy afaka mandray anjara antsika satria ny mpilalao antsika rehetra ny ankamaroa afa izy rehetrarehetra no mazava ho azy anatin'ny championnat io zay zany anisan'ny problème ny fanazavana mikasy tsy fandraisantsika anjara amin'ny COSAFA amin'ny titona ty ihany. Misy kosa ny COSAFA ho an'ny vehivavy aiza mikasika izay mikasika indray tsika mandray anjara foana tsika hatramin'izay amin'ny COSAFA ny an'ny vehivavy miditra 3e phase io atsika manomboka rapitso championnat tsika zay varamangatsika tsy vita tamin'ny herintaona championnat 2018 io le 3e phase dia manomboka rapitso ka eo koa zany fa misy ny détection efa natao nanomboka tamin'ny première phase 2e phase efa nitily mpilalao ny technicien tanatin'izay ka misy présélection ho antsona eo raha vao vita io dia manomana ny COSAFA vehivavy senior anao koa zany ny participer koa zany atsika ny COSAFA vehivavy U17 ary amin'ny titona ty koa misy koa ny COSAFA lehilahy U17 no sy ny U20 no atrea atsika any faramparany taona any fa zay zany fanazavana mikasika ny hoe tsy fandraisantsika anjara ny COSAFA senior manomboka amin'ny titona ty. Aiza kosa monsieur le DT na makasika ny CHAN mikasika ny CHAN koa atsika zany exemple premier tour tsika ka fa le tour manaraka miona amin'ny mandroso miverina atsika amin'ny Mozambique ka anatin'izay koa manomana koa tsika satria mpilalao eto an-toerana ihany ny CHAN zany fa tsisy mpilalao mila ravinahitra ka noho zany dia anatin'ny fitiliana koa nanomboka tamin'ny première phase teo tsika nitily ny mpilalao zay andrafitry ny voalohany indrindra aloha alohan'ny CHAN misy atsika ny Jeux des Îles vao vita ny championnat atsika valo amby efapolo ary inanio dia efa manomboka ny fampivondronana ny mpilalao atsika anomana ny Jeux des Îles ary reo ny mpilalao reo ihany ny anisany jerentsika ny mendrika andeha hanao CHAN eo na mandroso verina amin'ny Mozambique amin'ny volana septembre.